fakeo e laben panapura. Zahay ty magnamafeto ny sojabe atao agnatin'ny distriktiny Mampikony fa teny aragna ary iraka ny nandianana solontegna nankany Antananarivo niona tamin'ny ambaratonga-pahefagna maro samihafa zay nitarihin'ireo parlementera matsaro tompon'andraikitra agnatin'ny faritra Sofia. Izay zany ny zavatra mafisina eto. Anisan'izany ny fitakian'ireo zanakay Gadrana sazigny amin'ny tsy amin'ny rariny ireo ray aman-dreny sy zanaka sy ny rahalahy sy anabavy atreto Mampikony tao a Port Berger agny a Bealagna ny tao a Befandriagna mazava tsy haiko Tsakavary farany teo zay naoraka eran'ny Madagasikara ary indrindra koa moa fa nitany Manitsara. Amafisinay eto fa ny olo manganay Sofia tsy ny olo manganay Sofia kory nanao fahotana amin'ity tany ity ka nagnomaizana nagnasaziana ny sénateur Lilisson zay zanakay andraindray nyty faritra ity ny saziny tsy amin'ny rariny. Iombonanay ny taky amafisinay eto ny fangatahana famoagna regny ologno regny na ny gamadiniky ny Gadrana na ny olo manganay zay namegny famaizana erisaona an-tranomaizina na ireo havagna iaramboina agny Antsakavary tsy vitan'ny aramboina dia mbola ny saziny ihany koa ny agny Ambodimotso, ny agny Bealagna, ny agny Manitsara dia amafisinay eto ny fitakiana ireo ologno ny saziny mikazany agnatiny amin'ny alalan'ny fitsarana. Eto zahay dia mbola mitodiky Monsieur le Président, raha mbola misy ilagna azy ihany ny faritra Sofia indrindra fa zahay ato amin'ny faritra amin'ity fampandrosoagnan'ity tany ity, fampandrosoagnan'ity firenena ity, raisiny andraikitra Monsieur le Président fa zany lonilony rehetra voalaza eto zay lazay sasany fitsaram-bahoaka. Ny vahoaka ny tsy nitsara fa sosotra amin'ny raha ataony tompon'andraikitra sy ny ambaratonga ka rehefa sosotra mahavita raha tsy tokony atao ka manakory moa izy regny ny faiziny tsy amin'ny rariny, gaziny tsy amin'ny rariny. Takina eto Monsieur le Président fototry zany fiarahamoniny marevo ato agnatin'ny faritra Sofia. Ny fiainan'olona tsy vita mora, raha voasolona fakeo e